Tompoko lahy sy tompoko vavy ampitiavana hatrany no hitsidiana ny tokantranontsika amin'izao takarivany alatsinainy fa 17 ny volana jolay taona 2022 izao arabaina ihany koa ianareo rehetra manaraka ny fandarina ao amin'ny onjam-peon'ny 5.4 FM toy izay ihany koa ny any amin'ny tambazotra tserasera maro samihafa ny Facebook sy ny YouTube sy izay fantsona ahafahanareo manaraka izao fandarana dinika izao amin'ity hariva ity isika araka ny efa fotoanan'ny fanomezana dia vahiny vaovao olom-pirenena fa eo ihany koa filohan'ny vehivavy Tim any amin'ny faritra Fianaratsoa any Razafimbola Marie Rose no vahintsika amin'ity hariva ity tondra sy resaka mahakasika ny fiainam-pirenena tahaka ny mahazatra ny fahitany amin'ny olom-pirenena ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa resantsika ihany koa ny mahakasika ny laikabary nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina omaly lahady izay makasitraka anao Ramatoa Razafimbola Marie Rose nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana dinika amin'ity hariva ity izao. Misaotra ny atao amin'ny MBS nanasany tenanay miarahaba ny mpiandrehetra miarahabanao ihany koa namana yavitra. Avy hatrany dia ho resantsika vehivavy mitondra tokantrano mahita ny fiainana ao anatin'ny tokantrano ao ny zavatra tsapa aloha zany amin'izao fotoana izao sahirana ny malagasy ny malagasy ihany no ataontsika hoe mizaka ny vokatra ny tsy faiza mitantana na ny fampandrosoana ihany koa raha misy ao anivon'izao firenena malagasy izao ny fahitanao an'izay toetoem-piaina ny malagasy amin'izao zay vehivavy ianao manahoana ny ao an-tokantranao ny fitsinjarana fidiram-bola sy ny maro hafa. Tena marina izany raha resaka vola no resana ao an-tokantrano dia ny vehivavy no malala ny fitsinjarana ny vola. Izy ihany koa no mahafantatra ny fidiram-bola raha ny tokony ho izy. Isika nefa miresaka ny fitondrana amin'izao fotoana sy ny antsoina hoe fiainana amin'izao fotoana. Raha handray fotsiny tsika araka ny voalazana amin'ny fitondrana hoe ny karama farany ambany ohatra dia ny 5,000 sy 5,000 sy 2,000 ariary. Raha heverina fa hoy izay 5,000 sy 2,000 ariary zay ary ny fidiram-bola enjakenjana ihany namana yavitra ny fitsinjarana an'izay vola izay. Raha tsy teny fotsiny fa tamin'ity taona ity dia tsy nisy fisondrotan-karama mihitsy. Tsy nisy fisondrotan-karama na ho an'ny mpiasa mpanjakana eny fa na ny mpiasa tena azany dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny mpiasa tena ihany koa, eo amin'ny fidiram-bola ny mpiasa tena ihany koa ny fahasarotany vidim-piainany satria ny fampisondrotan-karama tsy nisy osa dia osa ny fahefa-mividin'ny vahoaka ny dikan'izany sarotra ny fitsinjarana ny vola ary ao anatin'izay fidiram-bola kely dia kely izay mandraiky marary mihitsy ny lohan'ny renim-pianakaviana satria ny lehilahy raha mbola mampidi-bola izy ny zavatra fantany dia misakafo izy mitafy izy fa tokony akisaka lavidavitra zany ny fomba fisainana amin'izay fotoana izay hoe tsy ny fahefa-mividinao tamin'ny taona lasa na ny hoe tsy ny fahefa-mividinao tamin'ny 3 volana lasa no fahefa-mividinao androany satria ny tarehim-bola miditra tsy miova. Raha tsy teny fotsiny amin'ny mahavehivavy satria tokantrano no resahana teo aloha dia nividy menaka isika 7,000 ariary ny litra. Amin'izao fotoana 5,000 ariary 5,000 sy 2,000 ariary ny litra ny menaka. Raha mandray ohatra fotsiny ianao zany hoe olona 5 ao an-tokantrano tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy ny ezahina no tsinjaraina tsara io menaka io. Fa ny 5,000 sy 2,000 namana yavitra tsy ho tafavoaka tsy azo an'ilay 7,000 intsony donc latsaka kely ny menaka nefa tsy maintsy ho tsinjaraina ao anatin'ny ray volana. Izay zavatra izay raha resanaka hoe ho velabelarina dia tena hoe misy fiantraikany betsaka ao anatin'ny fiainana tokantrano. Mihina-kanina na hoe mihinana laoka tsisy menaka aloha zany ilay tokantrano anankiray. Ianjedian'ilay tsy fahampiana.
mihinana anana sy rano ary sira fotsiny ilay fianakaviana. Tsy tenenina tsony ny fitafiana, tsy mahazo fitafiana amin'izao andro mafana zao de akanjo mafana anankiray izay efa nisy mety hoe efa hatrany anatin'ny 3 taona no mbola naovana mandraka androany noho ny tsy fahampiany izay hoenti-manana zay nefa tsy nisy ny safidy n'izany atao hoe tsy hanana zany. Raha mihinana n'izany atao hoe sakafo tsy ara-pahasalamana vokatry ny tsy fahampiana zany ny olona anankiray na ny olona ao anatin'ny tokantrano anankiray de mazava ho azy fa tsy maintsy harary izy namana havitra. Raha marary ianao na hoe tsy ampy ny hery fiarovana, tsy afaka hiasa ianao. Rehefa tsy afaka miasa, tonga ny fahosana, na tsy ho tenentsika ara ny tony de mora fantatra hoe miafarany amin'ny fahafatesana. Satria ny aretina de tsy ho vadin'ny fiainan-janak'olombelona mihitsy. Ny fidiram-bola zay ndresana zay. Raha iresaka indray tsika zany hoe ny fitsinjarana ny vola ao an-tokantrano. Ny fitsinjarana ny vola raha ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina de tena hoe miteraka fikorontanana ao anatin'ny tokantrano, mba tsy tenenana hoe miteraka fisaraha-panambadiana mihitsy. Satria indraindray ny lehilahy de tsy mino hoe taloha ianao nomena 5,000 sy 4 hetsy, ampy atsika mandra-pahatonga ny farany volana. Fa androany ianao mena 5,000 sy 4 hetsy, tsy 10 andro akory de tapitra. Zay zavatra zay zany tokony hijery tsara ny fiaina-tokantrano amin'ity resaka vola ty, ary hifanaraka tsara ny lahy sy ny vavy. Satria tsy avy amin'ny fitantana ny vavy akory, na hoe tsy avy amin'ny fahampian'ny vola omen'ny lehilahy akory, fa zao fitondrana zao mihitsy ny tsy mijery ny anaty vilany sy ny fiantraikany ao amin'ny fiaina-tokantrano tsirairay malagasy. Somary idirantsika tsy kelikely le izy Ramatoa Razafimbola. Ho resantsika eo ny fampianarana sy ny fahasalamana fa te hiverina kely amin'ny resaka sosialy amin'ny andavanandro ny tena koa mahakasika ny vary sy ny menaka sy ny kojakoja moa zany. Anisany ataontsika hoe varitsinjo izay natolotra zao fitondrana zao. Manaona ny fahitanao azy reny na le fanampiana madinidinika ataontsika hoe anampiana ny tokantrano malagasy izay inisiativan zareo manokana moa zany. Varitsinjo, tosika fameno, ohatrany hoe zany moa ny zavatra iainana amin'izao fotoana. Amiko aloha reny tena hoe amin'ny fotsy miangatra no ilazako azy, tsy fanampiana reny. Fa fanampenana ny mason'ireo malagasy hoe zay tsy de mahajery lavitra, na hoe fanampenana ny mason'ireo malagasy tena sahirana de zarany misy an'iny. Hoe omena tsy varitsinjo na tosika fameno androany de lasa hoe tampina ny vavan'le olona. Fa amiko reny tsy fanampiana, fa tena hoe fandetehana an'le olona. Satria ne le olona namana havitra tsy manana eritreritra andeha hitady ninina tsony izy. Fa hoe tokony hisy varitsinjo foana tokony hisy tosika fameno foana ka rehefa tsy de mieritreritra lavitra ianao, tsy de mandinika lavitra loatra amin'ilay hoe varitsinjo na tosika fameno, de ohatrany hoe maniraka aneo amin'ny fitondrana handetika raha atao hoe ao anaty sambotsika, de maniraka aneo amin'ny fitondrana tena hoe handetika farak'izay lalina an'ity firenena ity. Zany hoe tsy vahaolana zany le zavatra. Amiko aloha tsy vahaolana ilay tosika fameno na ny varitsinjo. Inona zany mety hoe zavatra tena andrasana amin'ny maha-olom-pirenena, ny zavatra andrasana amin'izao fitondrana izao manoloana an'izay fiakaram-bidim-piainana. Ataontsika hoe saika efa ho isan-kerinandro, mba tsy tenenako hoe ho isan'andro mihitsy ara ao anatin'izao. Ny zavatra andrasana de ny stabilité-n'io vidim-piainana io namana havitra. Zay aloha ny zavatra hitako. Olona mahafeky an'izany. Fa tsy hoe olona kizarazara fotsiny hoe andao zarana varimasaka indray ity quartier anankiray ity de mba mangina aloha. Azadino fa Madagasikara misy distrika firy, misy commune firy, misy fokontany firy, misy boriboritany firy. Dikan'izany tsy ny ray ampahafolon'ireny olona reny angeny mahazo an'ilay tosika fameno Tsy ny ray ampahafolon'ny olona reny angeny mahazo an'ilay hoe varitsinjo na le hoe vary zarazaraina le hoe hany masaka.
fa mila olo hoe mafy tsara hoe ahoana nitondrana nyity vidim-piainana ty, migarde ny opriny le zavatra io satria nisy fotoana masontsika namana havitra raha tadidinao fa ny tao amin'ny fitondrana de niteny hoe ao anatin'ny 3 andro na tsy haiko moa na 3 andro na herinandro ny voalaza fa ny tenena fotsiny tiako atongavana de hoe ao anatin'ny fotoana foy de hampidintsika io vidim-piainana io fa nazendana fa arakaraka ny tenenana an'iny raha mbola mba eninjato ny vary tamin'izay fotoana zay tsy nijanona raha tsy tany amin'ny valonjato ariary. Somary roso ihany tsika madame Razafimbola makasika ny somary tiako ianao sariana kely ny sainao makasika an'ilay kabary omaly izay inoko fa isan'ny nanaraka ihany koa satria olom-pirenena mbola io aloha zany no mijoro ao makasika ny resaka délestage manahoana aloha ngambany izay nitaritantsika anazy hoe manahoana ny fiainana an'izay délestage zay ihany fianaratsoany fa ny eto Antananarivo ihany koa sy ny manodidina tena toetsika hoe miveli-takotra amin'izao fotoana izao ny pneu dorana ozy izy ny faneho-kevitry ny olom-pirenena tsy hisy tsony izay mahatonga anay mangina eo fa hitanao an'izay délestage na ny fahatapahan-jiro zay tamin'ny 24 teo hoe mialohan'ny volana jona 24 jona ny fankalazana ny 24 jona ho afaka ny délestage tamin'ny 24 fampanantenana moa zany imbolana afaka io zao ndray tsika makasika ny kabary omaly parc solaire fa hitanao an'izay zavatra rehetrarehetra zay fotapitra ihany ty mandan'ny mpitondra ankehitriny. Ity zavatra reteneniny ty mantsy ny namana havitra no ataony hoe velirano vao nanomboka ny fampelezan-kevitra izy no efa niteny hoe velirano tamin'izany fotoana izany de hoe 3 ny velirano ary tsy maintsy ho vita daholo fa ny zavatra matalanjona de ity ireo 3 ireo zarara nisy 2 na 3 vita de miampy le velirano amin'izao fotoana iresantsika zao zany de tsy haiko tsony hoe firy nisan'ny velirano fa efa any amin'ny 70 any de anao moa nanontany an'ilay kabary halina de zendana sy talanjona ihany satria tena hoe zavatra anankiroa no nolazainy tamin'ity resaka hoe fahazavana ty ny fahazavana teneniko zany eto de ny jiro hoe matokisa ianareo ozy fa afaka 3 herinandro de foana tanteraka ny délestage de zay moa le hoe merci président taorinan'iny de mbola nanamafy izy hoe hizara parc solaire any amin'ny districta 30 mahery mandra-patonga ny farany taona amin'ny faindania zany de somary talanjona kely ianao hoe fangare olona tsy ametra-pelana mihitsy fa hipetraka eo foana mandra-patonga ny farany taona de sadaikatra anao hoe ny zavatra ohatr'izany zany misy contradictoire ihany na tiantsika na tsy tiantsika ary na tia ny mpanohitra na tsy tia ny mpitondra de contradictoire zany ho anareo mpitondra ho anareo zatra n'le mitehaka de hoe ametraka ianao parc solaire jusqu'à la fin d'année nefa ianao efa io raha lalaka andehanana ty zany de efa hoe io efa tsinjo ao ambadika ao ny fotoana hijanonanao ametranao felana raha mbola hirotsaka indray ianao ko anao inona any amin'ny farany taona zay no azoko ambara am'ilay hoe fahazavana na ny resaka jiro satria zay zany de efa velirano tsy fantatra hoe fahafiryndray le hoe afaka 3 herinandro dia ho foana ny délestage manome toky anareo raha le fijery amin'ny akapobean'ilay kabary na hoe ataontsika hoe ny zavatra fampanofinofisana nga zay ny faneho-kevitry ny maro anaty tambazotra any moa zany mety anahoana ny fanantenana ianao manokana ihany koa tiako antanina madame Razafimbola Marie Rose hoe isan'ny andro zavatra hafa ve zany tao anatin'izay kabary zay sa hoe efa omaly tsy miova ny mety hoe zavatra olazaina sy ny ohatran'izay tao ohatranahy manokana moa tsy de androan'ny heniny kabariny na rehefa mamonjy fety izy na mitokana zava-bita de hitako hoe kotsavy ihany ny lekisisy namana havitra zany hoe tsy misy zavatra mantenaina be tsony mandra-pahatonga an'io fahataperan'ny feim-potoanany io ka ianao nanontany hoe ny amiko manokana de ny amiko manokana no lazaiko etoana hoe tsisy zavatra antenaiko mihitsy zay zany le izy idirantsika tsy kelikely ihany somary te resaka fampianarana raha aman-dreny ianao reny-mpianakaviana moa zany fahitanao ny lafim-pampianarana andetsika tsy akalavitra be fa ataontsika hoe
hatramin'ny 7 makaty manahoana ny fahitanao ny zaza malagasy ny resaka fampianarana amin'ny akapobeany mihitsy na ny ety amin'ny fototra na io hitantsika mbola mikorotana hatreny amin'ny iny ty anjery manontolo ity ihany koa aratra amin'izao. Resaka fampianarana no resahana. Mianatra ny ankizy raha mbola tia migarabola izy tsy de maninona. Fa rehefa manomboka tonga any amin'ny lycée ny ankizy de efa manomboka mihovitrovotra sy miorokoditra ny ray aman-dreny. Na ny ankizy ary de ohatrany efa tsy mazoto satria maninona. Ny zoky tonga eo aloha manana licence ny ankizy, mahazo maîtrise, mahazo doctorat, tsy misy miasa. Tiako tsindrina ty namana yavitra maharary anay ao fianaratsoa mihitsy ilay fampanantenana natao anay amin'ny hoe homena asa ny tanora, asiana orinasa hanome asa ny zaza malagasy eto aminareo ao fianaratsoa. Fa tsy haiko hoe inona le orinasa, za aloha tsy mahita an'le orinasa mitsanganao ao fianaratsoa. De tsika moa nyteny manahoana ny fianarana, betsaka ny vita fianarana, betsaka ny mahavita soutenance amin'izany zavatra rehetra resako zany. Fa maninona ny ankizy? Mitaingy tamboho ny ankizy. Mirona any amin'ny lalan-diso ny ankizy. Raha tiako ampahitsiana hoe lasa manao an'ity le hoe rorô tenen'ny ankizy ankehitriny ity. Mirona any amin'ny zava-mahadomelina ny ankizy. Ny vokany satria tsisy ny asa de manendaka le ankizy, mangaro paosy, mangalatra, mamono olona mihitsy. De zao raha ohatra hoe natao ny fehezina de vokatry ny fampanantenana pokaty izay ataon'ny fitondrana, mahatonga ny tsy fahandriam-pahalemana saika amin'ny toerana, amin'ny district, amin'ny faritra tsirairay avy fa tsy fianaratsoa fotsiny. Karaha zay fampianarana zay no anontanianao ahy de zay no avaliko azy. Maharary anay ao fianaratsoa, ilay fampanantenana nomenanay nefa tsisy mandrakandroany. Zay no mahatonga ana miteny anao hoe tsisy zavatra antenaiko mihitsy tamin'ilay kabary, satria raha lalana nandehanana de efa io tazana io aloha io ny fiaviany, ny fotoana tokony ialany, inona koa moa ny orinasa azo atsangana amin'izany namana yavitra. Ty antany ihany Ramatoa Razafimboly mahakasika ny fampanantenana fianaratsoa isaky ny toerana alehan'ny Andriamatoa An'ny Rajoelina aloha zany hatreto zany de hoe isan'ny nazony vato. Ataontsika hoe maromaro ihany ny faritra zay nalehany, saika manerana ny Madagasikara moa zany saika ho voatonona amin'izay afaka fotoana fohy anga, fa ho an'ny fianaratsoa de isan'ny tenenany an'izay. Afaka mba averiny Ramatoa Razafimboly eto ve rehefa fampanantenana rehetrarehetra natao tamin'ny fianaratsoa, satria matoa zany nahazo doka manoka amin'ny fianaratsoa isan'ny nataontsika hoe ny fidy nanome vato an'izao fitondrana am-perinasa zao aiza ho aiza ny fanatanterahana an'izay fampanantenana ankoatran'izay fampananana asan'ny tanora zay. Makasitraka namana yavitra. Raha feheziko fotsiny tsotsotra zay zavatra rehetra nyteninao mikasika an'izay fianaratsoa zay, momba n'Andriamatoa filoha de hoe fampanantenana pokaty. Tena hoe very fanahy mbola velona mihitsy ny fianaratsoa. Tena tsy disoiko ny teninao fa nahazo vato betsaka izy tany. Fa ny fampanantenana mba omeko anao kosa ny angamba de zao, tsy ahazo vato tsony izy angambany raha ity ndray mitoraka ity, satria efa mahiratra ny tanora. Ny antony nge namana yavitra de tsotra e, ny azakazaka ny tanora ny fidy azy tamin'ireny fotoana reny, satria ny velirano nataony ka tsy moramora. Ny hôpitaly manara-penitra iny moa zany vitany, fa atsipiko kely fotsiny satria le fampanantenana mantsy ny nanontanianao. Ny hôpitaly manara-penitra vitany, fa tsy ny olombelona rehetra no afaka miditra eny. Ny kianja fa tsy mbola de hitako izy amin'izao, ny gymnase, ny fampananana asa na ireo fotsiny no resako de ataoko hoe mahafehy azy zay, satria mirenireny ny tanora. Ary na atoandro be nanahary nge ka manendaka ny tanora namana yavitra, misy mpanendaka na mitenin'izany nefa na tsy ny tanora rehetrarehetra fa mbola misy ny matahotra an'Andriamanitra. Fa ny tiako atongavana de hoe vokatry ny zao
tsy fahaizany tatana mavesy gouvernance zao a no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fa tsy sanatria akory ny tanora ny maditra tsy sanatria akory ny tanora no adala tsy sanatria akory ny tanora no te hanendaka fa tereny ilay fitondrana hanaonao foana ny tanora satria tsy nisy velorano vita tao anatin'ny fampanantenana ny zava-misy ihany de mahatalanjona anao fa zao betsaka wc tsara tare de manomedimedy daty hoe Rovina moa notokanana ty wc ty de noatra ny mba nahaory tena ory siontsany foko hoe misy an'le fonja tsy haiko hoe fonja manara-penitra sa fonjina ny filaza azy fa nahoana no zay ny mahamaika fa maninona ny fonja ny mahamaika fa maninona tsy jerena ny tombotsoany daholo be sa misy tanjona hafa ve ao fa le fonja aloha tsy zarery fa na hanontany tangalamena hanontany olobe hanontany mpanjaka ny fianaratsoa anao tsy misy faly nanaovana an'izany fonja manara-penitra zany any fefa vita moa io tsy akory atao iverena kely idirako ilay resaka mahakasika ny fahasalamana hôpitaly manara-penitra izy ity moa zany efa niarahana lala fa zay isan'ny voaresaka atao anatin'ny kabary omaly ihany koa mahakasika ny hôpitaly manara-penitra tamin'izany andro nisy ny fitenenana hoe maimaim-poana gratuit ozy izy ny fitenenana amin'izao fotoana izao manahoana no ataontsika hoe fomba fandraisana na ny mahakasika ny fizorana fidirana makany amin'izany hôpitaly manara-penitra izay dradradradraina fa navita maro teto amin'ny firenena izay satria ny olon-drehetra no marary no tsy maintsy marary ao anatin'ny fiainana angamba mety indray mpafarafaratsiny manahoana ny fomba fandraisana eny anivon'izy ireny hôpitaly manara-penitra tiako afampahafantaranao zany fa ny hôpitaly manara-penitra moa zany somary mikisaka kely ny ao an-tampon-tanàna fianaratsoa zany hoe mikisaka kely eny an-drayinjato tsy haiko eo amin'ny aty amin'ny université aty amin'ny université hoe ay fantatra ao tsara université eny misy ny hôpitaly manara-penitra de ny mahazatra ny olona aloha raha samy andoha vola kosa de mba maivamaivana ny hôpitaly eo ao Tambobe ao tampon-tanàna fianaratsoa zany fa tsy ny olona rehetra akory no andeha eny amin'ny hôpitaly manara-penitra voalohany ny vola haloha faharoa tsy ampy ny mpiasa eo na manayavitra fa le foto-drafitrasany na hôpitaly io na lakilasy io na commune io eny ny zavatra rehetra atao tsy ampy personnel daholo io na fitaovana apetraka ara tsy ampy fa de faly fotsiny hoe izahay reto de nahavita foto-drafitrasa manara-penitra de faly ny olona mijery ety ivelany fa raha tsy maina an'le izy ao anatiny ianao tsy makita ka raha ny hôpitaly manara-penitra zany no resahanao de ny olona koa efa betsaka nge na manayavitra ny olona tonga sainy efa betsaka ny olona tonga saina de fa vitainy eo amin'ny hôpitaly Tambobeny azy ary sorana ihany koa moa na de atao hoe saonjy raha iloasa tsy ilozan'izay mamarara amin'ny birao-mpanjakana rehetra anisan'ny mahay mandray olona ny hôpitaly Tambobe Fianaratsoa tsy de mampaninina fa tsy de betsaka ny olona makeny amin'ny manara-penitra ary raha vao miditra hôpitaly iny ianao zany eny manara-penitra de tsy maintsy hoe manomakomana vola arak'izay manara-penitra azy zay ka zay indrindra mantsy ny antony fanontaniako tany am-piandohana hoe manahoana ny fitsinjarana an'izay mety mbola afaka misitraka an'izay zo azo fitsaboana sy fahasalamana zay ve ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fahitana Ramatoa Razafimboly anazy raha sanatria tena ataoko hoe sanatria raha sanatria ka mbola mitohy zao fitondrana zao de veriko mihitsy ny hoe ny fitopolo isan-jato ny malagasy tsy hisitraka fahasalamana zany tsy hisitraka fianarana zany tsy hisitraka fahazahoana asa izany meno an'ilay resaka Ramatoa Razafimboly de ty an-tany ihany hoe misy ny fampanantenana tsy tao Fianaratsoa ihany fa maromaro saika ohatra ny foto-drafitrasa daholo ary mbola misy olana ihany koa ataontsika tsy hisy mesure d'accompagnement anga mahakasika an'izay babo ve zany le vahoaka malagasy tamin'ny 2024 ny amin'ny resaka hoe ty misy foto-drafitrasa io moa zany raha antsika malala ny eto Antananarivo ny telefirika zay mbola resa be ihany hatramin'izao kanefa mbola mizizo ihany ny fitondram-panjakana manao azy reny ve zany no heverin'ilay malagasy
fa mety ho lara-pahamehana afahantsika miala amin'izao ataontsika hoe fantrana lalina mahazo ny Madagasikara sy ny mponiny eto amin'izao. Ka zao mantsy le izy namana havitra. Resy lahatra le olona hoe anao hopitaly manara-penitra tsika, anao fotodrafitrasa manara-penitra tsika, indrindra na betsaka ny mpifidy akoatra ny doublon dia ny tanora. Satria iny le hoe mahay miresaka teny hitanao hoe savony vava mihitsy nandritra ny fampelezan-kevitra nge hoe raha fa betsaka ny fotodrafitrasa dia hisy asa be da be aho, hiasa daholo ny tanora rehetra. Ko na ianao raha ve tamin'ny toerana hoe tanora mbola hoe marivorivo salosana ianao, tanora dia mbola tsy dia ampy fomba fifampiresana amin'ny olo maventy ianao, dia resy lahatra amin'izany kosa e. Ka zay no nahatonga an'ilay olo hoe babo ny olona tamin'izany fotoan'izany. Saingy tsy jamba le olona nandritra ny taona 4-5 taona nitondrana hoe fa aiza ihany ary. Satria ny antony ny fifidianana tamin'izay fotoan'izay namana havitra dia ny mba hahatongavana amin'ilay fahazahoana asa. Saingy indrisy. Fa raha nieritreritranao hoe hihinana vary sy laoka tsara matsiro dia kay nisy sakay tao ambaniny. Azonao ny tiako tenenina. Napakarinao le vary sy hena dia ozy anao tia le zavatra nomena, le sakay no voatsakonao, mbola amerina eo ve anao. Zay nga dia azoko amaizana azy e. Zay le izy. Ropoka le olona satria le fampanantenana enjana, ary raha ho an'ny olona tsy mandinika dia ny rona any a. Fa Andriamanitra mahay zavatra havitra. Fantany io ary fantany ny marary ny vahoaka. Fa Andriamanitra tena hoe mahay zavatra. Fa tsy misy lavo indroa zany amin'ny fiainana. Miverina verevitra ny malagasy amin'izao fotoana izao manoloana ny savorovoro ara-politika misy eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny krizy ara-ekonomika, politika, sosialy indrindrindrindra izay ataontsika hoe mipaka mivantana any amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Manahoana ny fahitany Ramatoa Razafimbola ny mety ho zavatra hitranga? Satria raha ny zavatra tazana aloha zany amin'izao dia io fa zavatra hita no lazaiko, mbola misy olona ihany aloha zany manara-dia ny fitondrana. Eo ihany koa maly izy ny teny hoe aza mionona amin'ny resaka Facebook fotsiny, izay tambazotra moa zany. Afalao le zava-bidy sy zavatra hita eny an-kianja no resahana. Manahoana ny fahitany Ramatoa Razafimbola Marie Rose an'izay zavatra izay hoe mbola misy manara-dia ny fitondrana, ankilan'izay koa ny fanoherana ihany koa, manana olona ihany koa ry zareo. Inona no mety ho antony mahatonga an'izay hoe betsaka ny efa milaza fa mandohana izao fitondrana izao raha izay ny afaka ilazantsika anazy, kanefa mbola izay ihany le fomba firesaka an-databatra boribory. Ie, mandoa ny fitondrana ozy ianao tena marina izany. Fa mbola tazoniko amin'ilay fotodrafitrasa aloha, alohany hidirako amin'ilay resaka politika nyresahanao. Ny fotodrafitrasa le nolazaina nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'izany fotoana 2018 ozy antsika. Dia hoe raha betsaka ny fotodrafitrasa dia azo asa be da be ny tanora. Tsy izay? Rehefa nandroso ny volana nivadika ho taona nefany tsy nipotra mihitsy le asa na le fotodrafitrasa aza. Zara fa vita. Raha hitanao tamin'ireny Rivodoza ireny farany teo, betsaka nge le fotodrafitrasa ny rava. Dia tsy fantatro hoe mety hoe asa manosika brety hitatitra n'ilay briky rava ngamba mba manary kely an'iny dia mahazo 2,000 androany izay ngamba le asa, tsy fantatro. Fa le fotodrafitrasa namana havitra raha nantenaina hanavitra ny zaza malagasy, ny tanora malagasy, ny tokantrano malagasy, dia tena tsisy fiantraikany any anatin'ny vilan'ny malagasy mihitsy. Indrindra moa amin'ny mahavehivavy any iresahako an'izany. Tafiditra amin'izany ianay Fianaratsoa hoe asiana ity fotodrafitrasa ity mba zahoan'ny tanora asa dia mahazo vola ny tanora, afaka manampy ny ray aman-dreny, na ny vehivavy koa afaka hiasa, fa tsy izay no zava-mitranga tompoko. Ny dikan'izany raha ny resaka fifidianana ianao amin'ny maha olom-pirenena dia efa voalaza ao ombianombiany moa. Zareo manana ny tetika sy paika am-pandaniana tamin'izany fotoana izany. Iny tsy hidirako lalina na doublon iny na tetika tena marina iny. Fa ny tiako
hitodiana sy hisariana ny saina malagasy tsirairay de hoe za zany mahita hoe tena hoe tokony ho fifidianana madio ary tsy tonga eo amin'ny fitondrana zany ntsony ty fitondrana misy amin'izao fotoana izao ity na de teo aza ny kabary ny laza fa aza variana ianareo amin'ny popularité anan'ny FB fa jereo ny sur terrain ngena manahavitra miasa ny volany fa tsy hoe raha fa hoe handeha izy ho tonga amin'ny toerana ray de betsaka ny vahoaka zavatra anankitelo nondrasan'ny olona sy mahatonga ny olona eo voalohany misy foana ny fizarana vola na de lazaina hoe za tsy mizara vola faharoa misy olona mbola tsy nahita ny tarendra namana mihitsy natran'izay efatra taona zay mba hijery ny tarena ao fahatelo misy ny mpiasam-panjakana hoe tsy maintsy tonga daholy fa sao mahazo demande d'explication de zay le tsy fantatra hoe fa manahoana le sur terrain io sur terrain io koa zany ho an'olona mandinika ho an'olona misaina de tsy hoe mpomba ny fitondrana daholy fa zay zavatra voalazy zay manana ny ao am-pony reo manana ny sainyreo ary indrindra manana ny safidiny reo rehefa tonga ny fotoam-pifidianana mety hoe sady ho fitaka ho an'izao fitondrana zao ihany ve ny fanaovany an'izay sa le olana mantsy Ramatoa Razafimbola ty amin'ilay vokatra le fifidianana foana no ataontsika hoe fomba hitsaratsika ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ho fitaka ve mamita tena very zareo zany sa misy efa kajikajy miainga indray no mety ho afaka andikatsika an'izay zava-mitranga izay azo raisina daholo izy roa sady fitaka ho an'ny fitondrana zay fa ny olona voahositra tantely avy amin'ny fitondrana io manana n'ilay kajikajy sahady satria misy nge olona anankiray tonga amin'io toerana io affecté amina toerana ray tsy ampy telo volana de efa tsoahana satria mety hoe misy resaky fanaovanao ka rehefa tsy mitovy ny tadiny dokanga de mitady olona hampitoviana tadiny dokanga ny dikan'izany misy kajikajy ihany ao de sady misy fitaka ihany koa ny zareo satria raha ny olona everiny fa itokisany manao ny fizarazarana vola ny olona raisin'le olona namana yavitra na arivo ariary azy omenao azy de zay koa nefa ny tiako teneniny ry malagasy ry vakoaka tsy valiko volo raha azonareo atao marina fa tena mangiry firy tsika zao fa raha atao hoe vaina siana fanafody tsika zao efa mba ho sitrana re aza mandray an'ireny fa ireny tena pozina hoe omena dimy arivo ianao omena arivo mena roa arivo aza raisina mihitsy fa tena hoe tany ny hambo-ponao fa efa betsaka izay zavatra hitatsika nandritra nyty ady-piainana ity mangitsokitsoko mila tsy ho zaka dikan'izany asany rato ny hambo-po fa aza mandray an'ireny vola zarazaraina reny fa za mino fa raha omeny vola ianao ka manda tsy sanan-kenda kosa angamba ny namana yavitra le fifidianana moa ozy ianao nanahoana ny 2018 na tsy ho dradradradraitsika ne io de fa mazava be fa nytao amin'ny ACC mihitsy nisy ny namana anankiray na de tsy tomontsika ny anarany ny aiko volana satria mety hoe nisy zavatra natahorany tao fa reny zany de antenaina fa tsy hisy itsony satria minsy manantena fa ny namana zay piarany tolona tamin'ny fotoana teo aloha efa manantona raha iresaka antoko fotsiny izay fa tsy nieritreretinao nefa ny miverina amin'izao fotoana manome soso-kevitra manome tolo-tanana manome hevitra zay tokony atao hitondrana an'ity fifidianana ty mba ho lasa fifidianana madio sy fifidianana mangarahara ny dikan'izay zay no faniriana izay no fanantenana na de misy ambadika tianao hevitra hafa azy Andriamanitra mahay zavatra yavitra fa tsy avelany hijaly sy hitakokontsony any malagasy ibangoko tokana an'izay resaka sosialy sy ny manodidina anazy zay alohan'ny tena hidirantsika lalindalina kely kokoa Ramatoa Razafimbola Marie Rose inona ny antony mahatonga ny malagasy miakatra ny vidim-bary miakatra ny vidin-dasantsy miakatra daholo ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny rehetra mihitsiny tsy mbola nahitana fidinany angambany aloha raha misy fidinany alako tsiny fa inona ny mahatonga an'izay hoe io raha malagasy takoko
irery tsy mahasamy tarainy fa miaritra, mbola zakasika malagasy ve zava misy amin'izao fotoana izao. Amiko manokana sy ny fiarahamonina manodidina ahy no lazaiko. Za aloha de efa anisan'ny tsy mahazaka tena anisan'ny tsy mahazaka satria hoe atao mba anisan'ny olona manana fiara fa matetika mandeha bus satria efa tsy zakako tsony any vidin'ny solika. Zay zany dikany de hoe tsy mahazaka. Ny fiarahamonina, raha fiarahamonina antonontonony hoatra anahy koa no manodidina, tsy afaka tena iresaka ny olona satria izay miresaka dia voara-maso akaiky, ary raha mbola manohy resaka dia voantsindra azo lena, ary raha mbola mihoitra ao anatin'ny tsindra azo lena dia any am-ponja vao manerinerina. Lasa tahotra zany ny ainan'ny malagasy. Tahotra ny ainan'ny malagasy, horohoro ny ainan'ny malagasy, fadiranovana ny olona fa tsy afaka mamosakevitra, tsy afaka miresaka, tsy afaka maneho ny fahoriana. Dikany ohatran'ny sobakakam-bodiriana antsika malagasy amin'izao fotoana tompoko. Hiditra mahakasika ny resaka fifidianantsika Ramatoa Razafimbola Marie Rose. Isan'ny efa nanao ny fanambarana moa zany ny filohan'ny atokotiko Madagasikara fa ho kandida amin'ny ity taona 2024 ity fanomanana ny fifidianana ny any Fianarantsoa no raisitsika satria moa ianao zany sady misolo tena ny mponina avy any any atonga eto amin'izao fandarana izao manahoana ny ataontsika hoe fikirakirana izay fifidianana izany famailoana satria izay moa zany no tena isan'ny tena hoe mila apetraka ao anatin'izay fifidianana izay, atahotra ny tsy iverenana ny toy ny teo aloha. Manahoana ny any fotony rehetra ny Ramatoa Razafimbola Marie Rose satria ianao sady filohan'ny vehivavy ity maho Fianarantsoa ihany koa. Raha ny fanomanana fifidianana de efa tena hoe andalam-pandaminana na de atao hoe tsy mbola milamina, sarotra le mitompy-teny fantatra fa raha tena izy de hoe efa milamindamina, efa mipetrapetraka ny zavatra rehetra fa tena mbola hoe manao zay ato momba n'izany atao hoe fifidianana zany zahay antoko tiako Madagasikara ao Fianarantsoa. Milamindamina amin'ny ankapobeny tiako mba somary idirana kely fa atsika mametrapetraka tsara hoe tena mba mila toko koa mantsy zany le olom-pirenena zay angamba ny tiako ilazana anazy hoe mila toko le olom-pirenena fa atsika mametraka an'izay hoe fifidianana madio mangarara ekeny rehetra zay lazaintsika izay. Tsotra ny antony ilazako hoe tsy maintsy miezaka mandamina zahay fa misy ohabolantsika gasy zay miteny hoe maso voasakay ny dilo roanasa. Azonao tsara angamba ny dikan'izay. Raha efa voasakay ianao teo tratran'le doublon, tratran'ny tsy fitandremana ve tratran'ny hoe mandeha amin'ny famarinana de tsy manome vola de mivadika ny safidy, tsy tokony hisy intsony zay namana havitra. Zay no tiako tenenina satria tamin'ireny fotoana reny anie raha ny any amin'ny membre ny bureau de vote tsika izahay mantsy fa tsy tsika azafady, izahay tiako Madagasikara tena mandeha amin'ny fahamarinana hoe zao no tokony homenan'ny olona io, raha manome ariary ohatra izahay ho an'ny olona ao de tonga de ariary zato no meny ankilany. Ko na ianao zao aza ve ny saka ho jamba ny trondro fa ny olombelona jamba ny vola. Fa izany rehetrarehetra izany de efa misy tetika sopaika hanatsarana azy satria ny faniriany antoko tiako Madagasikara de ny atongavana any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara tsisy korotana. Mety ho tonga amin'izay vinavina sy eritreritry ny atoko tiako Madagasikara zay ve raha zao tension politika misy atsika amin'izao fotoana izao. Miresaka tension politika ianao na tiana na tsy tiana mangotraka ny tension politika namana havitra. Tsy voatery tenin'iza sisa fa na itsika na ny fiarahamonina mainao anaty na ankizy kely nge mahalala tsara hoe misy zavatra mikotringa ao amin'ny fitondranao dikany tsy hijery fotsiny reo fa mety hoe amboly korontana fa raha tsy mamaly ny hendry sy ny olona manana ny fahamarinana tsy tokony hisy ny korontana. Mety misy fofopofona ve ataontsika hoe doublon, verimberina kely foana mantsy izay teny izay somary idirako hoe misy tahotra ny mety iverenana izay ihany ve ny mahatonga ny atoko tiako Madagasikara
Iny zao ny kandida moa zany Ravalomanana Marika ny antso. Amin'eo apetraka amin'izay ny eny anivon'ny KMMR moa zany na ny komity manohana sy ny ataontsika hoe andromaso madinidinika eny fotony eny. Misy tahotra ve mahatonga antsika manao an'izay zavatra izay sa hoe efa paikady hiatrehana ny fifidianana izy io? Ny tahotra angamba tsy de azo lazaina hoe tahotra e, fa ny fitandremana sy ny fahamailona ary fanarahana ny paikady sy ny stratégie hatsara azy kokoa. Ianao miteny hoe doublon, matahotra doublon, raha doublon kosa angamba namana yavitra tsisy fa tsy haiko zay triplon ho avy a. Manao ahoana ny mety lafy ny fikirakirana indray amin'ny ankapobeny ny fifidianana amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny vao miara-mahaleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny CENI izay manahoana ny fahitana amin'ny maha-olom-pirenena indray ny tiako anontaniana an'izay hoe ny fomba fikirakirana an'ilay fifidianana ho avy rehetra eo na ny ben'ny tanàna, ny mpanolontsaina, ny solombavambahoaka, indrindra moa zany ny zavatra goavana indrindra ny filoham-pirenena izay efa nivoaka aloha ny daty fa mbola tsy tena fantatra mazava ny hoe ny amin'ny enina 9 novambra ilaky-tsiny tompoko ny fihodinana voalohany, 20 desambra ny fihodinana faharoa. Manahoana ny fikirakirana amin'ny ankapobeny? Ny fikirakirana ozy ianao namana yavitra eo amin'ny ben'ny tanàna, eo amin'ny solombavambahoaka, eo amin'ny lokolona, aza adino fa mbola olon'ny fitondrana daholo ireo olona rehetra reo. Zay no mahatonga anay tiako Madagasikara hoe manana tetikady paika sy tetika hitondrana an'izany zahay, fa ireo olona reo de leo tsorina hoe tsy azo omena fitokisana hivoahana amin'ilay antsoina hoe fifidianana madio sy mangarahara. So de misy antso Ramatoa Razafimbolamary Rose mahakasika ny olom-pirenena iroso fifidianantsika. Efa nidy moa zany ny listim-pifidianana fa mety hoe antso ho an'ireo voasoratra anarana na ny ho an'ny olom-pirenena ihany koa ahafahana mandray andraikitra, misoroka ny korotana ozy izy ianao teo fa eo ihany koa misoroka ny firenena iletika lalindalina kokoa noho izao. Makasitraka ny antso atao ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy, indrindra ho antsika vahoaka ny Fianaratsoa, satria isika no lazaina fa nanome vato be an'izao fitondrana zao. De za moa zany nanaika tamin'izay fotoana zay namana yavitra hoe ie nahazo vato izy fa azo amenao tsiny koa satria ny ankamaroany de tanora, ka ilay velorano nitenenina tamin'ireny fotoana reny tena hoe nangotrakotraka nanantena zavatra ny tanora, fa ankehitriny izy tonga saina mahiratra mandinika mihiratra ny saina, mety tsy hany Fianaratsoa ny azahoany ny mpitondra amin'izao fotoana zao vato. Ny antso ataoko de tsotra, pozina efa averiko indray efa noteneniko ange ty tany am-piandohana e. Pozina le fandraisanao an'le vola satria misy feony fieritreretana mantsy ao anatin'io zavatra io. Hajanony ny tompoko le fandraisandraisana an'le vola hoe tiany vola de tsy zany no mahatonga an'izay fa le fomba fiteny manko de raisina ty fa vola zaray-potsiny veko, avelao fotsiny aminy azy. Fa rehefa manao an'iny maromaro manao an'iny na izy raha ho tora-kovitra fa na ny feony fieritreretany hanongo azy. Miantso atsika vahoaka malagasy manontolo rehefa avy miantso atsika ao Fianaratsoa jereo dinio tsara ny safidinao rehefa tonga zay fifidianana zay, mba tsy hileteran'ny Madagasikara fa nindroany indray. Tena ataovy raiso ilay ohabola nandraisiko teo hoe tena ataovy maso voasakay izay zavatra ny ainana rehetra nandritra zay efatra taona zay, dilo roana sa hoana Betsileo agny fantany dikan'izay, mba mahalala madilo fa tsy hoe manohana anazy ianao androany hosorany tantely ianao androany ny vola zany manam-pahalaniany, fa rehefa hainao no mametraka ny safidinao tadidio fa tsika reto ane manana olona hatagna-mbala aby fa tsy raha eto Fianaratsoa madina ro miaigna. Ny dikan'izany de mba jereo reo havanao sy ny tatsaha namatsika esoro lavitra ny fitiavan-tena ndao isika hifanomezanana, hanao soroka miara-milanja, hanao tongotra miara-mamindra, tena hampiaina marina an'izany atao hoe fifidianana madio sy mangarahara zany. Mialohan'ny fantaniana farany Ramatoa Razafimbolamary Rose, ny fahitanao an'ireto maro anisa ny fomba ny fitondrana totsika hoe miala
dia isan'ny manan-kihana amin'ny vaivaian'izao fitondrana izao. Ny ataontsika hoe amin'ny maha-olom-pirenena hatrany no anontaniako an'izay hoe fahitanao an'izay fombafomba fanaovana politika kely eto Madagasikara izay. Ny fanaovana politika eto Madagasikara moa dia toko menakely io ihany e. Miaraka amin'ny fitondrana ianao a, io ange na manahiratra tiako tenenanao, tsy tena pour ny fitondrana ange io e. Tsy haiko anao moa na mba mandinika tsara an'izay zavatra izay manao analizy an'izay, fa misy le vola hoe ianao a de omena plasy toy izao a de zao ny karamanao. Fa ny ao am-pon'ireo tsirairay ireo mpanaradia azy ireo, eny fa na reny olona nantsoiny ho maly hiteteka ho azy reny aza, misy tareny olona fantatra ireo tsy mpomba azy ireo, tsy mpomba azy daholo ireo, ary mahabe fanantenany zany. Fa raha vao mivoaka ao de de mba ao mba mihaino zavatra, ny zanako moa raha mba ministra ao de makao ny rahalako moa raha sénateur ao de mba makao, fa za ndray ro sy andatsabato ho azy, zany de efa mahabe fanantenana. De zay no tiako tenenanao hoe tsy iny tsy ny présence n'ireny olona be dia be ireny no hampivoraka namana havitra, tsy ny présence n'ireny no hampivoraka, fa tsy voatery handatsabato ho azy daholo ireny olona ireny raha mbola hirotsaka izy. Zay indrindra. Amaranantsika ny fandarana Ramatoa Razafimbola Marie Rose somary efa lasalasa kely antsika mahakasika an'izay mety ho firotsahan'ny filoha. Ampirinasa moa zany Andriamatoa Andry Rajoelina mbola miendrika ny rotsaka ve izy satria zay aloha zany ny zavatra napetraky ny lalàna hoe tsy manana ny zom-pirenena malagasy tsony izy fa mijanona ho frantsay. Mbola miendriky ny rotsaka ve izy? Misy ihany koa ny siosiony resaka aloha zany hatramin'izao hoe hokitihana ny resaka code de la nationalité, mety mbola azo everitsika amin'ny maha-olom-pirenena, amin'ny mahataontsika hoe ianao ihany koa misehatra anatin'ny resaka politika, azontsika ho ekena, azontsika ho everina ny firotsahan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina indray amin'ny fifidianana taona 2024 ity. Raha ny fahamarinana sy ny lalàna marina zany no jerena sy dinina namana havitra, tsy tokony hirotsaka izy. Fa raha ny henjy tsara ianao ny valan-dresaka izay nataony tamin'ny alina, mbola hite hirotsaka izy, ary izy de miteny hoe ka ny raha mikoriana ato anatiko izy malagasy. Izy zany ilay olona miaina mba tsy tenenako satria moa ny olona de hoe mandainga ny filomana, fa tsy mandainga izy raha ny fijeriko azy, tsy mandainga indray zany ny anahy manokana ny ilazako azy, fa fetsy izy, tena manana hafetsena izy. De izy zany mbola te hirotsaka, raha tsy niteny fotsiny amin'ilay hoe parc solaire. Izy ange mivolana hoe efa miala amin'ny 20 volana ao raha tsy diso, fa maninona izy mbola manome fampanantenana mandrapatonga ny volana desambra. Fa izy tena hoe manana an'izay hafetsena, fa zay le hoe hafetsena manalasala ohatry ny vozona koa. Rehefa zay hafetsena zay manalasala ohatry ny vozona koa tsy lasa lavitra, fa ohatry ny vikitsahona ihany. Zay ngamba ny azoko ambara tompoko. Akasitrany ianao Ramatoa Razafimbola Marie Rose filohan'ny vehivavy Team Fianaratsoa tonga avy lavitra. Anaiky vahiny teto amin'ny fandarana nitondra an'izay fahitanao ny raharaham-pirenena sy ny ataontsika hoe fivoaran'ny raharaha izay akasitrana satria solotena ny mponina avy ao Fianaratsoa ihany koa. Tahaka ny mahazatra amin'ny fandarana mahazo 2 minitra hoentina mitinana na any an-tanana ny olom-pirenena, tsy maninona ihany koa nareo mpitondra na ny mpanao politika amin'ny ankapobeny. Fotoana 2 minitra amarana antsika ny fandarana. Mety 2 minitra, mety tsy 2 minitra, mety ho latsaky ny 2 minitra ny famaranana, fa tiako tsindriana fotsiny zany izahay ao amin'ny antoko tiako Madagasikara de efa feno fahavononana tanteraka amin'ny rehetrarehetra, na ny lafiny fifidianana zany, na ny fikarakarana ka hatongavana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara, ary indrindra ny tanjonay tiako Madagasikara hanaraka ny fahamarinana eo amin'ny fampandaniana ny dada Ravalomanana. Zay ny tanjona tokana, de tokana hampandany any dada. Makasitraka tompoko, nanaiky ny vahiny tato amin'ny fandarana, de akasitrana ihany koa ianareo rehetra tany tokantrano tany niaraka taminay tamin'ity hariva ity, somary efa alindalina ihany moa, fa mbola reo ianareo manaraka satria tia fantatra sy te hieno asaina ihany koa
ho anareo izay te hivahiny amin'ny fandaharana tsy hanavahana, afa hisoratra eo ambany eo ny laharam-pinday afahantsika miantso serasera mahakasika an'izay. Fidirana amin'ny fandaharana izay mametraka ny mandrapitavy fa tompoko lahy sy tompoko vavy akasitrana ihany koa ny teknisianina atao ambadika tao amin'ny herinan'io toy izany.